Mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Ho amintsika rehetra mandakarivany ariavana ny fahasoavan'ny tompo, miara abantsika amin'ny anaran'ilay tiantsika ny salamo fahafito amby fitopolo ny andininy faha 120 ka hatramin'ny andininy faha 20 no anjarantsika anio toy izay efa hita omaly ihany zany. Alohan'ny amakitsika sy andiniantsika izay fahamarinana tiany tompo fantatsika amin'izany nefa dia mbola isaotra ny tomposika aloha sady angataka raha teo ny fanahy masina mba hanazava amintsika ny tenin'Andriamanitra hivavaka isika. Ray masino, amin'ny anaran'ilay tianay Jesosy Kristy tomponay, ilay nomenao anay mba ho zanak'ondrin'Andriamanitra manaisitra ny fahotana zao tontolo zao, ho mpamonjinay no anatonanay ny seza fiandriananao ka isaorana ianao nahatraranay ty andro farany amin'izao taona diavinay zao. Misaotra anao zany amin'izany tompo. Marobe n'olona tsy tia tany intsony. Eny, na dia tamin'ity andro vao marainy ity aza, maro ny olona tsy ahatratrakory zao minitra ianona ny teninao zao. Efa noho ny famindramponao dia menao tombonandro zay ka misaotra raha eo. Andinika ny teninao ary zay zao hoe mangataka izahay. Ny fananao masina mihitsy tompo no aoka hanazava izany teny zany aminay. Ary zay fahamarinana ambaranao aminay anio dia tondra fanavaozana tanteraka ho an'ny fiainanay noho ny famindramponao. Amin'ny anaranao Jesosy malalanay io no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Salamo 7:70 andininy 1:20 ka hatramin'ny andininy faha 20 vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy izany. Hampahatsiaro ny asan'i Jehova aho, fa tahatsiaro ny fahagagana nataonao fony taloha. Eny, isaina ny asanao rehetra aho, ary hevitra ny nataonao. Andriamanitro, amin'ny fitoerana masina ny lalanao. Iza no Andriamanitra dehibe tahaka n'Andriamanitra? Ianao no Andriamanitra izay manao fahagagana, efa nampahalala ny herinao teny amin'ny firenena ianao. Navota ny sandrinao ny olonao, dia ny taranak'i Jakoba sy Josefa. Ny ranobe nahitanao Andriamanitro, ny ranobe nahitanao ka torakovitra. Eny, nanonjanonja ny lalina, nandatsaka ranon'orana ny rahona, ny kotrokotroka ny lanitra, ny fanaretsaka koa ny zanatsipikanao, ny fikotrokotroky ny kotrokorana dia teo amin'ny tadio. Nahazava zao rehetra zao ny elatra, ny ovitrovitra sy ny orooro ny tany. Tany amin'ny ranomasina ny lalanao, ary ny nalehanao dia tany amin'ny rano mandrika, ka tsy fantatra ny dia tongotrao. Ny tanany Mosesy Arona no nitondranao ny olonao toy ny ondry. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Fahamarinana telo no tsongaintsika avy amin'izany tenin'Andriamanitra vao nivakitsika teo zany. Fahamarinana voalohany dia izao: loharano kery ho an'izay mandaly fizahan-toetra ny fahatsiarovana
ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainana. Loharano-kery ho an'izay mandaly fizahantsoetra ny fahatsiarovana ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainana. Iasafa eto ry havana dia tena mahatsiaro na foin'Andriamanitra satria efa diniana omaly ny 7:70 ny manomboka amin'ny 7. Zao ny hitany eo tao narian'Andriamanitra izy, tao tsy nakasitran'Andriamanitra intsony izy, tao tsy amin'ny ranafo intsony izy, tao adinin'Andriamanitra izy, tsy antrany intsony. De hoy azy izy hoe niova ny tany nakavana ny avo indrindra, manjary tao tsy eo intsony Andriamanitra, tao nanadino azy Andriamanitra. De inona ny nataony mba hampaherezany azy? De hoy izy manomboka amin'ny 1:12 novakitsika teo, hampahatsiaro ny asan'i Jehova aho, hampahatsiaro ny asan'i Jehova aho, ny fahagagany efa nataony teo aloha, ny nanavotany ny taranak'i Jakoba sy Josefa, ny asa nataony tamin'ny fitondrany Israely teny an-dalana ambara-pahatongany tany amin'ny tany Kanana. Tsarony anie zany, zany ho izy ny fanafodiko, zay no ataoko, zay no ataoko. Ary atsiarovantsika any Davida raha nanoratra izy hoe tahaka ny diera mianahana maniry ny rano anony ny fanirian'ny fanahiko anao Andriamanitra, mangetaetan'Andriamanitra ny fanahiko. Salamo 2:7. Naninona ny ranomasoko ny fiahiko andro manalina, fa ny fahavaloko mandatsa hoe aiza zay Andriamanitra ao, aiza zay Andriamanitra ao. Izy neka niaraka tamin'i Jehova, inona ny nataony? Izao ny teniny amin'ny 5: nahoana no mitanondrika anao ry fanahiko ka mitoloka ato anatiko, manantenan'Andriamanitra fa mbola idera azy ihany aho. Nahoana ny mbola idera azy ihany aho? Satria efa hitako ny asa mahagaga zay nataony. Ary moa tsy Davida ihany ve nilaza hoe misaoran'i Jehova ry fanahiko, ary aza misy adinoinao ny fitahiany rehetra, aza misy adinoinao ny fitahiany rehetra. Inona ary ny lesinao raisitsika am'izany ry havana? Inona ny lesinao raisitsika am'izany? Angamba na de am'izao fifaran'ny taona zao aza, angamba mbola tahaka ilay mpanao salamy ihany ny lalana diavinao hoe ny ranomasiko ny fiahiko andro manalina, fa tao mandatsa ny fahavalo. Aiza zay Andriamanitra eo aiza? Ary indrisy ry havana, moa tsy miaritra izany veny maro amitsika, tao tsy mihainy vavaka atsika ny tompo, tao tsy mamaly vavaka Jesosy. Firy tao ny vavahantsika hoe raha io araka ny teninao, raha ny olona zay natsony amin'ny anaranao no avy anely tena ka hivavaka, hitady ny tavanao, hiala amin'ny ratsy fanaony, de hiaino any an-danitra ianao amela heloko hanasitrana ny taniny. De to misy mandatsa no any hoe aiza zay valim-bavaka reo kiveny malagasy kristianina, ho kiveny foko noho izany. Sanatria nahoana? Satria andengeo vakitsika ao amin'ny Abakoka 3:7, Abakoka 3:7 vakitsika nge zany ahitatsika ny zavatra nitranga. I Abakoka moa ry havana dia mpaminany teo anelanelan'ny taona 500 sy 425 eo talohan'i Jesosy. Ary ny zavatra nampalahelo dia zao ny teniny raha vao nanomboka izy: Jehova indrisy ny aelany efa nitarainako taminao nefa tsy noenoinao, mitaraina hoe loza nefa tsy vonjenao ihany. Nahoana no ataonao mahita faharatsiana aho ary mijery fahoriana ianao? Fandravana sy loza no eo anatrehako, misy ady sady miseho mififandirana. Ka noho izany dia ngolo ny lalàna ary tsy mivoaka ny rariny. Nefa ka mitaraina ny Abakoka, mitaraina aho fa tao tsy miaino anao Jehova, tao tsy miaino anao. Zao nefa ny tenin'ny Abakoka any amin'ny 7:10 amin'ny 7. Na dia tsy mamontsy naza ny avy ka tsy misy voniny ny voaloboka, na dia mahadisy fanantenana aza ny oliva ary tsy mahavokatra hoanina ny sa, na dia vonoina aza ny ondry ao ambala ary tsy misy omby ao ampahitra. Izaho
dia mbola hifaly am Jehova ihany sy hiravoravo amin'Andriamanitra ny famonjenahy. Jehova tompo no tanjako. Ary manao ny tongotro toy ny any biera vavy izy ka mampandeha ahy any amin'ny havonako. Na tsy mamontsy naza ny avy mandisy fanantenana ny oliva. Mety misy zany. Olona antenainao angamba. Asa varotra nantenainao angamba. Mety nandisy fanantenana anao. Zao ihany zao no nataony Abakoka hoe Jehova no tanjako. Izaho dia mbola hifaly am Jehova ihany. Dia hoy ny olona hoe eny endana nareo raha hifaly am Jehova nareo fa misy olona tsy mandrarahan Jehova fa tao tsy mamaly vavaka Jehova. Zao no izy havako. Na dia tsy mamontsy naza ny avy izaho dia mbola natenan Jehova ihany. Satria efa fantatro ny zavatra nataony teo amin'ny fiainana. Inona ny zavatra efa nilalovanao, na ninona ny tsy mbola tapitra ny andronao, fa nahoana ny mbola velo reto ambonin'ny tany ianao satria mbola vaovao isa-maraina aminao ny famindrapon'Andriamanitra. Ary izany ny mbola isaorana azy. Ry havana, mba antanio ange ny andro lasa angamby ianao hoe za aloha dia narary lava foana eny ka nahoana nefa sitrana ny enao narary ianao fa sitrana famindrapon'ny tompo zany. Angamba nidiran-javatra manahirana ianao. Iza ny namoakanao tamin'izany fahasairanana zany? Mbola ny famindrampon'Andriamanitra ny namoakanao tamin'izany fahasairanana zany. Ary zany ny tsarovy. Aza misy adinoina ny fitahiny rehetra. Mampalahelo manko ry havana dia zao mieritreritra foana ny zavatra tsy mety eo amin'ny fiainana isika. Izao anefa ny tsarovy. Raha nisy zavatra tsy mety eo amin'ny fiainanao, hitanao ny famindrampon'Andriamanitra namoakanao tamin'izany, ka aza ilay zavatra tsy nety hoe tsy nety ny jerena fa ilay fomba nentin'Andriamanitra namoakanao tamin'izany fahasairanana izany. Ary raha mbola tsy tafavoaka amin'ilay fahasairanana ianao, dia tsarovy. So dia tsy Andriamanitra kosa ary no antenainao so dia hery hafa no enkinanao. So dia ny herin'ny sampy sy ny herin'ny sikidy ny fanandroana, ny herin'ny vola, so dia zany no antenainao fa tsy Andriamanitra. Zay manantena an'Andriamanitra. Dia teny tahaka ny mpanao salamo hoe manantena an Jehova fa mbola iaina azy ihany aho. Loha rano kely ho an'izay mandalo fizahantsotra ny fahatserovana ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainana. Eny, na dia ny nanasitrana an'Andriamanitra anao aza tamin'ny aretina lehibe izay efa niatra taminao. Aza lay aretina ny jerena fa lay fomba nentin'Andriamanitra nanasitrana anao satria mbola eo aminao ny famindram-pony. Fahamarena faharoa zay tiako avoitra dia ny hoe miorooro eo anatrehan'i Jehova ny zava-boary rehetra. Miorooro eo anatrehan'i Jehova ny zava-boary rehetra. Zao manko ny voalazao. Ny ranobe torakovotra, ny lalina manonjanonja, ny rahona mandatsaka orana, ny kotrokotroka ny lanitra, mifanaretsaka ny tselatra. Zanatsipika an'i Jehova ireny hoy mpanao salamo. Nahazava ny tany ny tselatra, ny orooro ny tany, ny diavinao ny ranomasina nefa tsy hita ny dia tongotrao. Manaiky an'i Jehova daholo manko ny zava-boary rehetra. Manaiky an'i Jehova ny zava-boary rehetra. Eto sika dia mahatsiaro ny zava-nisy rehefa tonga nofo lay teny tonga nofo dia Jesosy Kristy tompo zany. Ao Marka 4 manomboka amin'ny 5:30 dia hitantsika tantara anankiray. Andesika eo ny ampitan-dranomasina eo Jesosy tamin'ny mpianatra. Eny ary dia ndao ary. Eo ampovoan'ny ranomasina nefa samboaravoara ny ranomasina. Nanao izay azony nataon'ny mpianatra, nampiasa ny teknika rehetra amin'ny mampanarato azy. Saingy tsy afa-nanoatra farany niazakazaka tany amin'ilay teny tonga nofo, tany amin'ilay Andriamanitra tonga nofo dia Jesosy Kristy tompoko vonjeo fa maty zahay. Dia nitsangana ny tompo, mangina mitsahara. Fa nga manana sofina hihaino an Jesosy ny tafio-drivotra. Nga manana sofina hihaino azy ny ranomasina. Eny tompoko, afaka mibaiky ny ranomasina sy izao rehetra zao ny tompo. Ary zany maha-Andriamanitra n'Andriamanitra, zany maha-Kristy tompo ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Nilaza hoe efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Manaiky an Jesosy avokoa ny zava-boary rehetra.
ary hainy atao ny mampiasa ny zavaboary rehetra hanavitra anao raha miantso azy tahaka ny mpianatra anao hoe tompo vonjeo fa maty zahay. Ny fanontaniana mipetraka dia izao: moa mba mihaino ny baikon' Jesosy ve ny sofiko? Ny zavaboary aza mihaino ny baikon' Jesosy? Ny zavaboary eny fatany apasana aza ny tenenan' Jesosy hoe ry Lazarosy mivoaha dia nakatoa ny faty. Saingy ny mampalahelo ry havany dia zao: ny olombelona ihany ny tsy mankatoa. Zaho zay milaza hoe Jesosy mpanjaka malaza ny tompo-mpanjakako nefa tsy mankatoa ny teniny aho. Zay ny zava-doza, ary zay ny zavatra mampalahelo indrindra. Zay ny zavatra mampalahelo indrindra. Raha misy miaino ny tenin'Andriamanitra ny zavaboary manatsofina dia ny olombelona ihany. Ny biby tsy afaka mihitsy mahalala ny tenin'Andriamanitra ny biby. Nefa ny olombelona zay manre ny tenin'Andriamanitra hoe aza mijangajanga, aza manompo sampy, aza mangalatra, aza mamon'olona, miaino sa tsy miaino, mankatoa sa tsy mankatoa, fa na ny rivotra sy ny rano tsy manatsofina aza tahaka ny olombelona dia afaka miaino ny tenin'Andriamanitra, afaka miaino ny baikon'i Jesosy. Eto ary havana dia te hitarika ny saintsika na ny zavaboary aza miororo anatrehan'Andriamanitra rehefa mandre ny teniny, na ny rivotra sy ny rano aza nanaiky ny tenin'i Jesosy rehefa nandre ny teniny, hatraiza ny fanekeko ny tenin'i Jesosy, hatraiza. Zao nefa ry havana, zao ny tenin'i Jesosy hoe raha misy ty aho dia hitandrina ny teniko izy. Raha misy ty aho dia hitandrina ny teniko izy. Zany hoe manaiky anjakako. Tsy ny olona rehetra kory no anaiky izany havako. Maro be no ilaza hoe tsy anaiky anjakany zany Jesosy zany. Toko 7:20 ny 7:20 dia izao ny voalaza ao. Lioka toko 7:20 ny 7:20. Fa ireo fahavaloko tsy nanaiky anjakako ireo dia ento atika vonoy eto anatrehako. Ary ahoana ny fomba hamonona azy? Matio 5:20 9:20. Ny fomba hamonona azy zao ny voalaza hoe ary ireo dia hiala ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay. Manamafy zany ny Apokalipsy 1:20 ka ny 9:9. Apokalipsy 1:20 ka ny 9:9. Fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanahody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany any anatin'ny farimy rehetra avy solfara. Izany ny fahafatesana faharoa. Dia hoy ny 20 ny 9:10. Ary ny devoly zay namitaka azy dia natsipy tany amin'ny farihy afy solfara, zay misy la Bible disy le mpaminany sandoka koa, ary hampijaliana andro amanalina mandrakizay ireo. Hampijaliana andro amanalina mandrakizay ireo. Izy reo nandany Jesosy, reo tsy manaiky an Jesosy. Hampijaliana andro amanalina mandrakizay ireo. Petrakarin ny fanontaniana, misaotra ny tompo raha mbola tsy mifarana ny fiainantsika. Mitsaotra ny tompo raha mbola velona sika. Fanontaniana mipetraka d'izao: tsy maintsy mifarana ny fiainantsika ty an-tany raha tsy manaiky anjakany Jesosy ty an-tany nefa ny olona. Dia izao no teniny: rehefa valiko tsy nety anjakako ireo, vonoy eto anatrehako. Atahoany zany? Alefa makany farimy rehetra afy solfara any amin'ny helo. Havako, tsy tiany devoly ho fantatrao zany nefa tsy maintsy toriana. Tsy mahafaly ny devoly anambarana ny fisin'ny helo, satria tiany ianao tsy andraharaha zany hoe tsy misy zany, fa aza mandraharaha zany ianao fa tsy misy zany. Aza miaino ny tenin'ny devoly havako, ny tenin'i Jesosy ianoina. Fa na dia ny zavaboary aza ny ororo teo anatrehany, nahoana tsy hiaino ny teniny ianao? Ary averiky matetitetiky ihany eto amin'ny manany hoe sao ity ny toriteny farafanansananao, sao anio no fotoana farahavelomanao. Aza mba mangatakandro sao anjary ny eninao.
farany izay olona manaiky miantso ny tompo dia fiasany eo ampelantanan'Andriamanitra. Izay olona manaiky miantso ny tompo dia fiasany eo ampelantanan'Andriamanitra. Ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra izy. Ny 9 hitantsika teo hoe Mosesy sy Arona no nampiasain'Andriamanitra hitondra famonjena ho an'ny Israely. Mosesy sy Arona hoe naninona nanaiky izy miantso n'Andriamanitra, ary ny mpanoratra ny Hebreo raha nanambara amin'ny Mosesy dia izao ny filazany azy ao amin'ny Hebreo 12:4. Finoana no nandava Mosesy tsy atao hoe zanaky ny zanaka vavin'ny Farao rehefa lehibe izy, nifidy mantsy hiara-mitondra fahoriana amin'ny olon'Andriamanitra toy izay hanana fifaliana vetivety amin'ny fahotana. Nanao ny ho arena be lavitra noho ny zava-tsony Egipta satria nijery ny famalintsoi izy. Fa izy anga Mosesy anika efa nampianarina ny fahalalana rehetra fa tokony mpanjaka andimben'ny Farao tany Egipta. Fa rehefa natsoin'Andriamanitra izy tsy nianjaka tany Egipta hanana ny voninahitra Egipta, tsy zany nahatery azy, fa niantson'Andriamanitra hitondra ny Israely hivoaka avy ao amin'ny tany Egipta ho any amin'ny tany Kanana. Nifidy izy. Inona ozy? Nisafidy manko Mosesy mba tsy ty zavatra eto an-tany vetivety ity, tsy niarena ny Egipta, tsy ny fanjakany Egipta, tsy zany nahatery azy, fa izao hanatanteraka ny teninao Andriamanitra aninona hamoaka Israely hiala avy any amin'ny tany Egipta ho any amin'ny tany Kanana. Havako, raha miaino ny tenin'Andriamanitra tokoa manko ianao, tsy fantatro raha makato ny tenin'ny tompo ianao tahaka ny nakatoava Mosesy ny tenin'ny tompo, dia fiasany eo ampelantanan'ny tompo ianao eo amin'ny manodidina anao mba hitondra azy ireo koa hiala avy ao Egipta ho any amin'ny tany Kanana. Safidy anefa io, safidy io. Manaiky ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra ve aho sa tsy? Ary raha manaiky ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra aho, inona no afoiko? Neny Mosesy ve? Nafony ny fanjakan'ny Farao. Nafony zany. Dia ny voalaza eto hoe nanao ny fanaratsiana ny Kristy ho arena be lavitra noho ny zava-tsony Egipta izy. Tsy maninona na ho aratsiana ny amin'ny Kristy azy ianao. Angamba hanaratsiratsy ianao ny mpiara-miasa aminao, hanaratsiratsy ianao ny nanenkonanao aza, angamba ho tanteraka ny fiainanao aza ny tenin'ny Jesosy hoe nenkonan'ny olona no fahavaliny. Nefa izao no izy rehefa makato ny tenin'ny tompo ianao tahaka ny nakatoava Mosesy ny tenin'Andriamanitra, dia ho fiasana ampelantanan'ny tompo ianao hitondra fanahy andova lanitra. Havako, zany ihany ny tarigetratsika mba handova fiainana mandrakizay zay rehetra mino an Jesosy, satria Jesosy naniraka atsika hoe mandeha any ianareo ka mitoriny filazantsara, satria tsy misy lalana makany aminaray afa-tsy amin'ny alalako. Reo ary havana ny fahamarinana nambarany tenin'Andriamanitra tamitsika tamity androany ity. Loharano keroan'izay mandaly fizahan-toetra ny fahatserovana ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra teo aloha, ka namandaly fizahan-toetra azy ianao todio ny andro lasa, dia ho hitanao efa nisy tanan'Andriamanitra nanavitra anao matombola velona mandraka androany ianao. Ny ororo teo anatrehany Jehova ny zavaboary satria nandreny tenin'i Jehova. Isika kosa mba makato ny tenin'i Jesosy ve? Mba vonona ny akato ny tenin'i Jesosy ve? Zay olona manaiky nyatsony ny tompo anefa dia ho fiasany ampelantanan'Andriamanitra. Tianao ve? Tianao ve mba ho fiasany ampelantanan'Andriamanitra? Ekeo ary ny teniny mankatoava na inona zavatra vokatra zany. Eny, na dia andaozanao ny arena ny Egipta aza, tsy maninona aza matahotra, fa lay niaraka aminao, lay nifidy anao, dia manana fiainana mandrakizay ho anao, ary manana fiadanana tsy hain'izao tontolo izao omena, nefa tiany omenanao. Enganie hisafidy ny anaraka ny tenin'ny tompo ianao manomboka hatramin'izao, ka mandra-piaviny ho voninahitry ny anarany. Ivavaka isika. Dia raha laza voninahitry'Andriamanitra dia tolotra ianao noho ny teninao nomenao nay androany. Fantatray tokoa fa raha mijery ny lalana ny diavin'ny Israely zahay, ny tantananao andro Mosesy, nanaovanao zava-mahagaga tamin'ny zavaboary rehetra, dia hainay tompo fa ianao no manjaka amin'ny zavaboary rehetra, ary miaino ny feonao na dia ny ranomasina aza, na dia ranomasina sy tafio-drivotra tsy manatsofina aza mankatoanao. Tompo,
manomboka nio zay rehetra nandreza ho teninao zao mba hanapa-kevitra hihaino ny teninao any ary hankato mba ho voninahitra ny anaranao ka ataona fiasana ampelantananao zahay mba hitondra famonjena ho an'ny hafa koa amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany. Amen. Mana isan'andro fandinihana sy fandalinana ny soratra masina atolotry ny fikambana mpiara-mamaky ny Baiboly. Raha nahalinanao izany, azo atao ny mividy kasety na CD izay afarana amin'ny fikambana mpiara-mamaky ny Baiboly, Totobato raha navalina voalohany Antaninarenina. Ho anareo any amin'ny faritra kosa, mifandraisa na manatona ny mpiandraikitry ny fikambanana any amin'ny faritra misy anareo.